linany amin'ny fiainantsika Andriamanitra ary ny zavatra mahaliana an'Andriamanitra indrindra ny tena anompazany ny fijeriny dia ny fiangonana. Amen. Dikan'izay tsika tena mila manokatra ny fotsika. Tsy tonga eto isika tahaka ny mpandeha amin'ny fomba mpivavahana fa tonga eto isika tena tahaka ny olona ny vidin'Andriamanitra indray, ny rahaseten'Andriamanitra. Tena ihany satria mahagaga raha lasana bavy raha hoe isika isaky ny alahady dia tonga eto ohatrany hoe misy raha ohatra hoe mideranao andriamanitro, nefa tsisy ninona mipaka mihitsy ao am-potsika, tsisy firesahana amin'ny tompo ao am-potsika fa mila misokatra ny fotsika ho an'ny tompo. Amen. Tena miresaha amin'ny tompo fotoana anankiray ity omeny tompo atsika, andro anankiray nomeny tompo atsika ahafahantsika mbola mifandray amindray. Misy ten'Andriamanitra vakiko tamin'ny alina izy ity dia nakasika aly izy tenin'ny Paoly apôstôly tamin'ny Korintianina izy ity. Dia hozy izy hoe ao amin'ny Korintianina voalohany Korintianina faharoa toko voalohany andininy faha-efatra amby roapolo. Dia izao no lazain'ny Paoly tamin'ny Korintianina. Kanefa hozy izy Korintianina faharoa toko voalohany andininy faha-efatra amby roapolo, kanefa tsy miambo ho tompon'ny finoanareo izahay, fa mpiara-miasa kosa hampandroso ny fifalianareo satria finoana no hitoeranareo. Amen. Finoana no hitoeranareo. Mino fa tafatoetra amin'ny finoana daholo isika eto. Dia hozy izy Paoly hoe raha ny eo anivon'ny fiangonan'Andriamanitra tokony hatsapa fahafahana ny olona. Amen. Azay ny lazainy eto hoe kanefa tsy miambo izy izahay. Fiteny amin'ny teny gasy moa izy hoe tsy tompon'ny finoanareo izahay, fa hozy izy Paoly hoe amin'ny teny dika teny vahiny izy hoe tsy mpidominina ny finoanareo izahay. Izany hoe nomena finoana ianareo, tokony hatsapa fahafahana ianareo amin'ny tompo. Amen. Fa tsy mpidominina ny finoanareo izahay, fa manino mpiara-miasa kosa hampandroso ny fifalianareo. Alleluia. Amen. Ka noho izany raha lasy anabavy aoka tsapa olona afaka tsika androany, otsika araka hitsangana dia hivavaka androany. Alleluia. Jesosy eo saotranao ny amin'ny zavatra rehetra. Saotra Tompo fa nomenao an'ity fotoana ity izahay ho anahy manokana Tompo, tena fotoana anankiray ifandraisana aminao, afana miray aminao tanteraka Jesosy. Tsisy afaka mbola manana antoka fa mbola isiny amin'ny heriny androany. Tsisy afaka manana antoka ny amin'izany niza aminay. Fa nomenao anay kosa Tompo ty fotoana anankiray ity alahady maraina ity, mbola afahanay manararoatra ny fanatrehanao, mandre ny feo anao indrindra ho taridalana ho an'ny fiainanay. Satria kristianina izahay, misy lalàn'ny fahafahana izay napetraka ao anatin'ny fonay. Tompo, tareo izahay ity anao hatrany amin'ny fonay rehetra, sainay rehetra, amin'ny herinay rehetra. Ary ny fotoana tahaka izao dia fotoana ahafahanay maneho fa manana anao izahay, manamafy ny fifandraisanay aminao amin'ny fiangonana anay. Makasitraka Jesosy. Alleluia. Amen. Falei bem, Rafitaina, no menau anai. Sadesena si filipinoni, asanachai. Ira si fala calaza, não sai lá. Aleluia.
sal. Faleibe Faleibe irafitahina no menauanai. Fagestena-se Filipinano asanachai. Yari fali Yaritera akalaza siyandiza. Yaritera yariluga na umanatizan. Patsarayana Saraitinja Sarayana. Asau yari fali Yaritera akalaza siyandiza. Yaritera yariluga na umanatizan. Patsarayana Saraitinja Sarayana. Avelatsika na fekizangy tena ho antokotsika androany. Alleluia. Irao, ira si fali. Ira si fala kalaza na usariai. Era si sacha iuga na umanatizai. Faleibe irafitahina no menauanai. Fagestena-se Filipinano asanachai. Asangat yari fali Yaritera akalaza siyandiza. Yaritera yariluga na umanatizai. Patsarayana Saraitinja Sarayana. yari fali Yaritera akalaza siyandiza. Yaritera yariluga na umanatizai. Patsarayana Saraitinja Sarayana. Sarayana Patsarayana Saraitinja Sarayana. Patsarayana Patsarayana Saraitinja Sarayana. Alleluia. Manana fifaliana ve nareo raha lasana bavy idiran'ny tompo androany. Tena manana ve? Ndao aloha tsika riteka mafy be ho an'ny tompo androany fa deranazy tsika amen na. Ndao ataontsika le hira hoe ankala zao Jesosy ankala zao a dia ataontsika eo ampite hafa an'izany androany. Kalazao, Jesosy kalazao.
fafatesana Decidimos passar. Se soma da diza Se soma da diza, renunarisi. work out. Every praise, Every praise is to our God. Every word of worship is one accord. Every praise is to our God. sing hallelujah. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise, Every praise is to our God. Every word of worship is one accord. Every praise is to our God. sing hallelujah. Sing hallelujah to our Glory, God. hallelujah. Glory hallelujah is to our God. Every praise is Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to À ce our plat plus en gloire. God. God my Savior. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, Yes, He is. yes, Yes, He c'est is. sopa mundial. God my Savior, Diz mana shichanai. God my healer, Diz lumana vakai. God my deliverer. Yes, He is. Doi teka ma fatum sikanwa. Sing every praise. Every praise is to our God. Every word of worship is one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God my Savior. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Every praise. Every praise is to our God. Every word of worship is one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God.
anao rery any jesosy mivoninahitra mandrakizay alleluia alleluia masina ny anaranao tompo anao rery any jesosy mivoninahitra atolotra ho anao rery any jesosy mifiderana jesosy ankasitrao zany jesosy Deuxième joie. Yeah.
Sininai yana Wamasininai yana Wamasininai yana Ajamanichu Tumputsitu Wamasininai yana Wamasininai yana Wamasininai yana Wamasininai yana Ajamanichu Tumputsitu Wamasininai yana Jesosy ny anaranao tokoa Jesosy le masina hidina Jesosy. Izany mampatonga anay mbola manamasina hatrany Jesosy ny anaranao Jesosy. Izay mbola te hanandratra fiderana ho anao ihany Jesosy androany. Satria anao Jesosy le tsara indrindra. Ianao ihany Jesosy le mendrika izany. Alléluia, alléluia. Oui Seigneur. Oui Jésus. Andao ataontsika izany izany androany. Irafiderano anao. Atualiza androany. Irafiderana Wana Fiderana Wana Fanyana Rana Temeji Yudera
Zay Jesosy dia miforonao mba amin'ny voninahitra anao Jesosy, hideranao Jesosy, ankalazanao Jesosy. Dia raha mbola verina tokoa zay Jesosy androany dia mbola hitsaoka anao ihany amin'ny androm-piainanay manontolo. Hitokana hitady anao aho dia ho any amin'izay misy anao aho, asandratra ny tanako any aminao, hikasika ny misy hira anankiray ty hira ty a zay iraintsika maneran-tany ihany izy ty fa ho ampianarina antsika eto Madagasikara zany dia ndao tsika iray fo anandratra ny ty hira ty fa mora kely le izy a dia ndao ataontsika mifotsika rehetra androany. Amen. Isandratra
Toizy androany ny fiderana ny fiderana isandratra que la foi s'élève, que la foi s'élève, que la foi s'élève, que la foi s'élève, s'élève en moi. que la foi s'élève, Que la foi s'élève, que la foi s'élève, que la foi s'élève, s'élève en oh moi. oui, ta grâce, Oui, ta grâce me suffit, ta présence me fortifie. ta grâce, Oui, ta grâce me suffit, ta présence me fortifie. que la foi s'élève, Que la foi s'élève, que la foi s'élève, que la foi s'élève, s'élève en moi. Que la foi s'élève, que la foi s'élève, que la foi s'élève, s'élève en moi. oui, ta grâce, Oui, ta grâce me suffit, ta présence me fortifie. Oui, ta grâce me suffit, ta présence me fortifie. oui, j'ai besoin de toi, J'ai besoin de toi. Ah, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ah, j'ai besoin de toi. Milana, irô farany ny fiderana, Nisandratra, nisandratra, atuamiko, fiderana, ni fidera, nisandratra, nisandratra, atuamiko. loatsika hiteka mafano tompo azy. Alléluia. Ao anatin'izany toe-panahy zany tsara be ilay hira teo hoe ny finoko isandratra ato anatiko. Anao fanatitra tsika izao a dia andao asandratra tsika ny finoantsika. Tsy ho asiantsika fanahiana, tsy ho asiantsika fatahorana ny rapitso fa amin'ny fotoana ohatr'izao hoe ame fanatitra ho an'ny tompontsika
dia ataovy tsapanao mihitsy ao anaty fonao ao mihitsy ilay hanome ho an'ny tompo tsy hoe ilay vola ao anaty poketra fa tena ny fonao mihitsy hoe vonina ny hanome ho an'ny tompo ve tsika androany. Misy tantara tsara be tiako be ato anaty baiboly ato raha ny ovakiko amintsika ao amin'ny Korintiana faharoa toko fahavalo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra ovakiko vetivety ny amin'ny famorim-bola ho an'ny kristianina malahelo tany Zodia. Ary ampahafantarinay anareo rahalahy ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena tao amin'ny fiangonana ny Makedonia fa tamin'ny fahoriana be ny izany toetra azy no nitombony hafaliany ary ny amafy ny fahantrany no nampitombo ny haren'ny hitsim-pony. Io hitsim-pony io misy chiffre kely 2 dia hoe ny fanomezany ajantsika hatreo angambany. Arak'izany teto Makedonia zany dia fiangonana somary sahirana ary zareo dia na dia tao anatin'izany fahoriana sy ny fahantrany zany ary dia nytao am-pony nanome ho an'ny tompo tampifaliana izy nampitombo ny haren'ny hitsim-pony ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Dia andao tsika eto amin'ity fiangonana ity any mba ho tahaka an'izany. Na ohatry ny ahoana ny toe-bolanao ny toerana misy anao androany dia andao tsika ity amin'ny tompo amin'izay ananantsika dia ho ataontsika tena feno fitiavana be ny hanomezantsika azy dia ho ataontsika mpifaliana hanomezantsika azy fa Andriamanitra no miahantsika isan'andro. Ngambontsika resy lahatra ho an'izay ray aman-dreny hoe zay voaray atsika zay karaha maraisintsika ohatra ny hoe tsy ampy foana karaha anatsika misy zavatra mipotra ho azy indrindray misy aretina indrindray misy imprévu fa zao aza manany amin'ny apitso fa andaontsika ity amin'ny tompo. Alleluia. Andaontsika ary anompony tompo ampifanatitra dia ataontsika ilay hira hoe izy mamatsiahy isan'andro. Amen. Alleluia. Andao sady hitsangantsika hideran'ny tompo. Alleluia. Ten'Andriamanitra manokana sika tsiraray avy misaotra ny amin'ny fahasoavana mbola nahafahantsika nanome afaka nidera azy
satria zany tokoa ilay fiomanantsika ny amin'ilay fiainana ho any an-danitra. Amen. Manomboka ety an-tany ozy rija ny fiainana any an-danitra dia manomboka zao tsika midera azy, mankalaza azy dia miaina. Tsy hoe tonga any voanao an'izany rehetrarehetra zany fa manomboka ety an-tany. Dia miaraba ho antsika izay vao tonga eto amin'ity toerana ity manasanao hitsangana dia tsika tiaka mafy azy tonga soa. Tain'Andriamanitra manokana ianao dia faly izay mandray anao amin'ity fotoanandroany ity. Tain'Andriamanitra tompoko, saotra tompoko. Dia hiditra amin'ny fotoantsika izay ahafahantsika mandray ny tenin'Andriamanitra indray androany. Amen. Mino fa vonona ny fonao androany satria ny teny rehetra izay aleoko ny vavan'Andriamanitra dia hitondra fiainana ho antsika foana. Amen. Izy no hiteny amintsika androany, izy no hanambara ny fony amintsika androany, izy indray no hitondra antsika any hatrany zava-dehibe na ahafahantsika mandre izany afatra avy amin'Andriamanitra izany dia andeha hanomana ny fontsika androany ny amin'ny teny izay hoentiny. Raisitsika rahalahy Mansoro sy anabavy Viviane andika ny tenin'Andriamanitra toso amin'izao fotoana izao. Isa. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, voninahitra ho an'ny tompo. Et bonjour à tous et bonjour aussi à tous ceux qui nous suivent en ligne. Dia miaraba antsika rehetra ary miaraba ihany koa andro izay manaraka mivantana. Comme nous avons chanté tout à l'heure, Dia araka ny irantsika teo le Seigneur est celui qui pourvoit à tous nos besoins. dia ny tompo no mamatsy an'izay ilayntsika rehetra. Nos besoins, quels qu'en soient, Na inona ilayntsika, que ce soit des besoins matériels ou financiers, na zavatra ilaina ara-bola na ara-materialy tout ce dont notre corps a besoin, notre santé. na izay ilayntsika ho amin'ny vatantsika ny amin'ny fahasalamantsika. Si nous sommes en bonne santé aujourd'hui, c'est parce qu'il a pourvu. Ary raha ohatra ka salama tsara itsika ankehitriny dia izy no manome an'izany. Mais il veut aussi pourvoir aux besoins de notre âme et de notre esprit. Fa tiany ihany koa raha matsy ho amin'ny fanahintsika izy. C'est pour cela qu'il nous donne sa parole. Dia izay mahatonga azy manome ny teniny. Et nous avons donc toutes les bonnes raisons de le louer et de l'adorer. Dia manana ny antony tsara rehetra itsika hiderana sy hankofana eo aminy. D'être reconnaissant envers lui, Ary hankasitraka azy parce qu'il est celui qui prend soin de nous. satria izy no mikarakara antsika. Il ne nous oublie pas. Tsy manodino antsika izy Chaque jour, à chaque heure, ary isan'andro isan'ora à chaque instant, amin'ny fotoana rehetra il pense à nous. dia mieritreritra momba antsika izy. Son regard est toujours fixé sur nous. Ary masony dia mijery antsika. Son cœur est attaché à nous Dia ny fony mifamatotra amintsika parce que nous sommes précieux à ses yeux. satria sarobidy eo imasony isika. Nous sommes ses enfants, Zanany isika. les enfants qu'il a rachetés Zanany izay novidiny en payant le prix le plus fort. ary nandoavany ny vidiny lafo indrindra. C'est pour cela que nous avons toutes les raisons de lui manifester notre reconnaissance. Dia izany hoe manana ny antony rehetra itsika anehoantsika ny fankasitrantsika azy Parce qu'il est bon. satria tsara izy. Nous sommes au début de l'année. Vao manomboka ny taona isika izao C'est le moment où beaucoup de personnes prennent de nouvelles dispositions. dia be ny olona mandray fanapa-kevitra vaovao. Ils prennent des engagements ou ils font des projets, Dia mandray fanapa-kevitra izy na manao fikasana. des projets de changement. Fikasana mba hiova. Le début de l'année, généralement,
Ary rehefa fiatomboan'ny taona matetika Pour beaucoup d'enfants de Dieu, ho anna zanak'Andriamanitra be dia be, c'est le moment pour eux de prendre de nouvelles dispositions, de s'attacher de plus en plus au Seigneur. dia fotoana andraisan'izy ireo fanapaha-kevitra vaovao hoe hifamatotra bebe kokoa amin'Andriamanitra Et de faire un nouveau départ. dia mandray lalana vaovao. Il n'y a pas de mal à ça. Dia tsy misy maharatsy an'izany C'est une disposition humaine. fa fanapaha-kevitra olombelona izay. Mais ce qui est très intéressant, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, Fa ny tena mahaliana antsika hoe amin'ny zanak'Andriamanitra antsika Dieu nous donne, il nous accorde toujours la grâce dia Andriamanitra dia manome antsika foana fahasoavana de pouvoir chaque jour faire un nouveau départ. mba ahafahantsika isan'andro mandray lalana vaovao foana. D'abandonner notre vie ancienne Hialantsika amin'ny fiainantsika lasa et de commencer, si je peux dire, une année nouvelle avec Dieu. dia manomboka indray raha azoko lazaina hoe taona vaovao miaraka amin'ny tompo. Il est celui qui renouvelle toutes choses. Dia izy no manavao ny zavatra rehetra. Il nous accorde la grâce de faire toujours un nouveau départ. Dia izy dia manome antsika fahasoavana foana fa antsika manao fanomboana vaovao. On n'est pas obligé d'attendre le 1er janvier, Tsy voatery miandro ny voalohany volana janoary isika mais à tout moment. fa amin'ny fotoana rehetra Et à chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu ary isaky mihaino ten'Andriamanitra isika et que le Seigneur nous visite, dia mamangy antsika ny tompo, le Seigneur nous montre ce que nous sommes, mampiseho antsika ny tompo ny momba antsika, il nous donne donc l'occasion de faire un nouveau départ dia manome antsika indray izy fahafahana hanao fanomboana vaovao par rapport à un aspect de notre vie, manoloana na par rapport à un domaine de notre vie lafiny anankiray amin'ny fiainantsika qu'il nous aurait touché. izay nikasihany antsika. C'est vraiment une grâce. Ary tena fahasoavana Et izany. c'est ainsi que nous sommes renouvelés de jour en jour Dia tahaka an'izay mahatonga antsika hoe avaozina isan'andro par la grâce du Seigneur. amin'ny fahasoavan'ny tompo. Et pour cela, nous allons prendre notre Bible dans l'Évangile selon Matthieu, Dia andrayntsika ny baibolitsika filazantsara amin'ny Matthieu Matthieu chapitre 13. Matthieu toko 17. Et nous allons lire à partir du verset 24. Dia hovakitsika manomboka amin'ny 14. Matthieu chapitre 13, on va lire à partir du verset 24. Matthieu toko 17. Il leur proposa une autre parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Jusqu'au verset 27. Ary nanao fanoharana hafa koa tamin'izy ka nanao hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy anankiray izay namafotsy tsara tany an-tanimbariny, fa raha natory ny olona dia avy ny fahavalony ka namafotsy parifary teny amin'ny vary dia lasa nandeha. Ary rehefa naniry ny vary ka niteraka dia niposaka koa ny tsy parifary, dia avy ny mpanompondralehilahy ka nanao taminy hoe: Tompoko, tsy voatsara vany na fafinao tany an-tanimbarinao, koa avy taiza kosa ny tsy parifary. Verset 28, il leur répondit: C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: Veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: Arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier.
dia hoy izy taminy fahavalo nanao izany ary ny mpanompony nanao taminy hoe koa tianao vany andehananay hanongotra sy hanangona azy fa hoy izy tsia fandrao raha manongotra ny tsy parifary ianareo dia ongotanareo miaraka aminy koa ny vary aoka ihany hiara-maniry izy roroa ambara-piavy ny fararano ary amin'ny fararano dia holazaiko amin'ny mpijinja hoe angony aloha ny tsy parifary ka ataovy amboariny mba ho dorana fa ny vary dia taomy ho any an-tsopitra. Ceci est une parabole. Ity dia fanoarana. Une parabole, c'est une sorte d'histoire, Ny atao hoe fanoarana dia karazana tantara une illustration que le Seigneur donne kisarisary izay omeny tompo pour donner une leçon, un enseignement. mba hanomezany lesona na fampianarana. Un peu plus haut, on a encore une autre parabole. Ary eo ambombony eo dia mbola misy fanoarana hafa ihany koa Et on parle toujours de semences. dia mbola miresaka famafazana foana. Un semeur qui était parti pour semer, Mpamafy izay nandeha namafy et la semence a été semée dans plusieurs terrains. dia ilay vozy nafafy dia nafafy tamin'ny tany marobe. Et nous voyons que cette semence, c'est la parole de Dieu. Dia hitantsika fa io famafazana io na io vonafafy io dia tenin'Andriamanitra. Mais dans cette parabole que nous venons de lire, Fa eto amin'ity fanoarana izay vakintsika teo nous ty avons plus de précision. dia misy fanamafisana bebe kokoa Ce ilay n'est izy. pas que seulement la parole de Dieu, Tsy hoe ny tenin'Andriamanitra ihany mais on parle d'une bonne semence. fa miresaka izy hoe votsara. Cette bonne semence, c'est la saine doctrine. Ary io votsara io dia ny fampianarana tsy misy kilema. Le semeur est venu semer la bonne semence. Ary ny mpamafy dia tonga namafy votsara. Il est venu semer, enseigner la saine doctrine. Tonga izy namafy nampianatra ny fampianarana tsy misy kilema. Dia gaga izy ireo ary nanontany hoe fa maninona misy tsy parifary eo amin'ilay tany. Alors qu'on a semé une bonne semence. Nefa votsara no nafafy teo. Alors du coup, le premier réflexe des serviteurs était d'arracher l'ivraie. Dia ny zavatra voalohany tonga tao an-tsain'ilay mpanompo dia hoe hanongotra an'ilay tsy parifary. Mais le maître a dit, non, n'arrachez pas, laissez-la croître avec la bonne semence. Fa ilay tompony niteny tamin'izy ireo hoe aza ongotana aloha fa velao hiara-niry Mais viendra le moment où on va arracher cela, fa ho avy ny fotoana izay hanongotana an'izany on va la jeter au feu. dia ho atsipy any anaty afo izy. Je disais donc que cette bonne semence, c'est la saine doctrine. Araka ny lazaiko teo no hoe votsara izay nafafy dia ny fampianarana tsy misy kilema. La saine doctrine de Jésus-Christ, Fampianarana tsy misy kilema an Jesosy qui a Kristy été prêchée aussi par les apôtres, izay notorindreo apôstôly qui ont persévéré dans cet enseignement, izay naharitra tao anatin'izany fampianarana izany. comme nous dit Actes chapitre 2, Araka ny lazainy asan'ny apôstôly toko faharoa. Actes chapitre 2 et le verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Asan'ny apôstôly toko faharoa andiny faharoa amby efapolo ary izy ireo naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly sy ny fiombonana sy ny famakinany mofo ary ny fivavahana. Donc, les chrétiens de la première église, ils ont persévéré. Izany hoe ny kristiana tao amin'ny fiangonana voalohany dia naharitra izy ireo. Ce n'est pas qu'ils écoutaient seulement, Tsy hoe nihainy fotsiny izy mais il y avait un prix à payer. fa nisy vidiny izay tokony nalohany. Le prix de la persévérance. Ny vidiny ny faharetany. Pourquoi est-ce qu'il fallait persévérer? Fa naninona tokony hoe naharitra izy ireo? Parce que là où il y a la bonne semence, Satria eo amin'izay misy votsara il y a toujours le malin qui arrive après dia misy an'ilay ratsy izay tonga ao aorian'izay pour semer de l'ivraie. izay mamafy tsy parifary. On va revenir dans Matthieu chapitre 13. Iverinao amin'ilay Matthieu toko fahatelo ambin'ny folo isika. Et voyez ce qui s'est passé. Bon, au verset
24 et 25. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais quand les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Andiny faefatra amby roapolo sy fahadimy amby roapolo a ary ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy anankiray izay namafo tsara tany an-tanimbariny fa raha natory ny olona dia avy ny fahavalony ka namafy tsy parifary teny amin'ny vary. Quand est-ce que l'ennemi a intervenu? Tamin'ny fotoana nanahoana no nahatongavan'ny fahavalo. C'était le moment où les gens dormaient. Tamin'ny fotoana izay natorian'ny olona. Un moment de négligence. Fotoana izay nisy fileferana. Un moment de sommeil. Fotoana fahatoriana. Un moment où on se dit on a la sainte doctrine. Tamin'ny fotoana izay nieritreretan'izy ireo hoe manana filazantsara je suis dans la bonne église. Ao anatin'ny fiangonana tsara. J'entends les messages qu'il faut entendre. Mihaino miafatra izay tokony henona. Je suis content, je suis fier de ça. Faly ary mirehariany amin'izany. Je suis tranquille, je me sens bien. Efa milamina efa ao tsara. On ne se soucie de rien. Ary tsy mieritreritra ninina tsony. On ne fait rien. Tsy manao ninina On tsony. croise les bras. Fa dia manakombana on est content de ce que l'on a. Dia miolona amin'izay ananana fotsiny. Et l'ennemi arrive discrètement, sournoisement. Dia tonga ny fahavalo miditra tsy moramora. Et il sème de l'ivraie. Dia mamafy izy tsy parifary. Ce qui est très étonnant dans ce passage, Ary ny tena mahagaga amin'ity andalana ity c'est que l'ivraie a été semée un peu plus tard. Dia ny tsy parifary taty aoriana izay vao nafafy. La bonne semence a été semée. Nafafy ilay votsara aloha. L'ennemi a regardé, il a vu que la bonne semence est semée. Dia tonga ny fahavalo dia nahita hoe efa nafafy ilay votsara. Il n'est pas venu semer en même temps. Dia tsy hoe niaraka nafafiny tamin'ny fotoana ray. Mais il vient plus tard. Fa tao arindrina izy vao tonga. Et vient semer. Tonga izy namafy. Mais chose étonnante, Ny zavatra c'est mahagaga. que lorsque le blé montait, Rehefa naniry ilay vary. l'ivraie aussi montait en même temps. Dia niara naniry taminy ilay tsy Ça parifary. pousse vite l'ivraie. Ary ilay tsy parifary dia maniry angaikaingana be. Au point que les serviteurs avaient du mal à reconnaître le blé de l'ivraie. Ka tonga hatraminy hoe nanansarotra ny mpianatra nafantatra hoe iza ny vary ary iza ny tsy parifary. Non seulement l'ivraie pousse vite, Ary tsy hoe maniry aingana fotsiny ny tsy parifary. mais l'ivraie ressemble vraiment au blé. Fa ilay tsy parifary dia tena mitovy amin'ilay vary. Au point qu'il est difficile de discerner le blé de l'ivraie. Ka tonga taminy hoe tena misy fahasarotana manavaka an'ilay vary sy ilay tsy parifary. Donc, nous pouvons comprendre ici qu'il est très important que nous veillons. Ary tena takatritsika eto hoe tena zava-dehibe no iambenantsika. Nous veillons sur la sainte doctrine que Miam- nous avons reçue. Ny ambenantsika ny filazantsara tsy misy kilema izay voaraintsika. Parce que l'ennemi, Satria ny fahavalo il observe, dia mijery il izy. regarde, Mijery izy. il cherche le moment où il peut semer l'ivraie. Ary izy dia mitady fotoana ahafahany mamafy ilay tsy parifary. Et l'ivraie, ça pousse vite. Ary ilay tsy parifary dia maniry aingana. L'ivraie gagne du terrain. Ary ny tsy parifary dia mahazo toerana. Mais le blé, la bonne semence, Fa ny votsara ça prend du temps. dia maka fotoana. Et ça a maharitra. besoin d'être entretenu. Dia mila karakaraina. C'est pour cela que les chrétiens de la première église, Izay no nahatonga ny kristiana tany amin'ny fiangonana voalohany. ils avaient besoin de persévérer sur la sainte doctrine. Dia tena hoe nila naharitra teo amin'ny fampianarana tsy misy kilema izy ireo. Paul a parlé à Timothée Paoly dia niresaka tamin'ny Timoty. et il lui a dit de s'attacher Dia niteny tamin'ny Timoty hoe mifamatora à la foi qu'il avait reçue de sa mère et de sa grand-mère, amin'ny finoana izay niraisiny tamin'ny reniny sy ny et que renibeny. Paul priait sans cesse pour lui, Ary Paoly dia mivavaka tsy nitsahatra ho azy pour qu'il reste attaché à cela. mba ahafahany mijanona mifamatotra amin'izany. À Timothée, Ary à Timoty Tite plutôt, any Titosy Paul a dit la même chose. dia niteneniny Paoly an'izay ihany koa izy. On va lire dans Tite 1. Atao vakitsika ao amin'ny Titosy toko voalohany.
Tite 1 et le verset 9. Andiny fasivy. Attachez à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Mitana mafy ny teny marina ary araka ny efa nampianarana mba ahaizany ananatra amin'ny fampianarana tsy misy kilema sady andresy lahatra ny mpanohitra. Donc, Paul a encouragé Tite ici I Paoly eto dia napirisika ny Titusy à rester attaché mba ahitana à la mafy vraie parole. amin'ilay teny marina. S'il parle de la vraie parole, Ary amin'ny alalan'ilay teny c'est marina, parce qu'il y a une fausse parole. raha misy ny teny marina dia misy teny diso zany, Et d'exhorter selon la saine doctrine. ary ampianatra araky ny fampianarana tsy misy Et kilema, de réfuter les contradicteurs. ary andresy lahatra ny mpanohitra. Parce que si nous avons la sainte doctrine, Satria raha manana ny fampianarana tsy misy kilema isika, s'il y a la sainte doctrine, raha misy fampianarana tsy misy kilema, et qu'on insiste la saine doctrine, dia on raha insiste. amafisina le hoe tsy misy kilema, Si on insiste sur le saine, raha ohatra ka amafisitsika eo amin'le hoe tsy misy c'est kilema, parce qu'il y a une fausse. dia zany hoe misy tsy izy zany. S'il y a la saine doctrine, il y a aussi la fausse doctrine. Ary raha misy ny fampianarana tsy misy kilema dia misy zany ny Et fampianarana que diso. la Bible nous encourage Ary ny baiboly dia à mampirisika rester asika attaché à la saine doctrine, mba hifamatotra amin'ilay fampianarana tsy misy kilema, à défendre la saine doctrine. hiaro ilay fampianarana tsy misy kilema. Parce que si s'il y a de la négligence en nous, Satria raha misy fileferana na tsy firarahiana ao anatsika, il y a les contradicteurs, dia misy ny il y mpanohitra, a l'ennemi misy ny fahavalo qui vient avec l'ivraie tonga miaraka amin'ny tsiparifary pour pourrir le champ. mba andoto an'ilay saha. C'est pour cela que nous avons besoin de rester attachés à la sainte doctrine. Izay mahatonga antsika hoe tokony mifamatotra amin'ny fampianarana Nous tsy avons misy besoin de kilema. persévérer dans la sainte doctrine. Mila maharitra amin'ny fampianarana tsy misy kilema Il y a izy. un prix à payer, Misy vidiny aloha antsika, comme il y a aussi une négligence d'autre part. tahaka ny hoe misy fileferana amin'ny lafiny anankiray zany. Un moment de faiblesse, Misy fotoana ny fahalemena, un moment de négligence, fotoana ny fileferana, et nous donnons accès au diable dia manome lalana ho an'ny devoly isika pour venir semer l'ivraie. ho tonga amafy ny On tsiparifary. continue dans Tite chapitre 2 Itoy eo amin'ny Titusy ihany tsika, Titusy toko et le faharoa, verset 1. dia ny andiny voalohany. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Fa ianao kosa dia milaza izay mendrika ny fampianarana tsy misy kilema. Donc Paul a encouragé Tite Paoly dia nampahery an'i Titusy non seulement à s'attacher et à défendre la sainte doctrine, tsy hoe hifamatotra sy haro ny fampianarana tsy misy kilema fotsiny, mais aussi à la prêcher, à enseigner. fa ihany koa ny ilaza na hitory an'izany. Cet appel s'adresse à toi et à moi aussi. Ary io antso io dia natao asy ho anao ihany koa, De nous attacher à la sainte doctrine, mba hifamatorantsika amin'ny fampianarana tsy misy kilema, à persévérer dans la sainte doctrine aharitra ao amin'ny fampianarana tsy misy kilema, et à prêcher la sainte doctrine. ary hitory ny fampianarana tsy misy kilema. Mais si nous n'écoutons pas la sainte doctrine, Fa raha ohatra tsika ka tsy mianao fampianarana comment tsy est-ce misy que nous kilema, pouvons nous attacher à cette sainte doctrine? ahoana no Sainte famatorantsika amin'izany fampianarana tsy misy kilema zany? Nous invitons toujours l'Église Tsika dia manasa ny fiangonana foana à venir écouter les séances, à suivre les séances de la sainte doctrine. hoe tonga hanaraka ny fampianarana tsy misy kilema, Nous avons presque fini toutes les séries. ary efa ho vita le andiam maromaro. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion de suivre ces enseignements, Ary ireo izay tsy nanana fotoana nanarahana an'ireny fampianarana ireny, et vous aussi qui nous suivez en ligne, ary ianareo ihany koa izay manaraka any amin'ny vantany, vous pouvez venir avec une clé USB dia afaka tonga nareo miaraka amin'ny clé USB pour récupérer ces enseignements.
mba afanareo maka andreny fampianarandreny. Si vous n'avez pas l'occasion et la possibilité de venir ici à l'église, Ary raha ohatra nareo ka tsy afaka tonga aty amin'ny fiangonana, ou bien si vous êtes déjà venu, vous avez suivi ces enseignements, na hoe efa tonga nareo efa nanaraka an'ireny fampianarandreny, sachez que ces enseignements ne sont pas comme des enseignements qu'on apprend à l'école. fa rehefa fampianarandreny dia tsy tahaka ny fianarana zay raisintsika any an-tsekoly. C'est pas comme les leçons qu'on apprend avec des formules et qu'on connaît. Tsy araky ny hoe fianarana zay ataontsika hoe misy formule zay fantatsika fotsiny. Ces enseignements sont pleins de révélations. Fa reny fampianarandreny dia feno fanambarana. Et donc, nous pouvons réécouter ces enseignements Dia mbola afaka mamerina mihaino andreny fampianarandreny isika à travers les enregistrements que nous pouvons récupérer amin'ny alalandreo zay enregistrement zay efa misy ao que nous pouvons récupérer à travers des clés USB. zay afaka alaitsika amin'ny alalan'ny clé USB. Je disais donc que la sainte doctrine, je disais donc que la bonne semence, c'est la sainte doctrine. Araka ny lazako toy hoe ny votsara dia ny fampianarana tsy misy clé, Et l'ivraie, ary ny tsy parifary c'est la fausse doctrine. dia ny fampianaran-diso. L'ivraie, ça pousse vite. Ary ny tsy parifary dia maniry aingana. Les fausses doctrines s'éparpillent très vite. Fampianaran-diso dia tena miparitaka aingana be. La Bible nous dit que ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume. Ary ny baiboly dia milaza hoe tsy izay rehetra manao hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ce ne sont pas tous ceux qui utilisent le nom de Jésus Tsy ireo izay rehetra mampiasa ny anaran'i Jesosy qui enseignent la sainte doctrine. no mampianatra ny fampianarana tsy misy clé. Dans la sainte doctrine, on utilise la Bible, n'est-ce pas? Ao amin'ny fampianarana tsy misy clé dia mampiasa ny baibolitsika sa tsy izany. Mais ne pensez pas que ceux qui enseignent la fausse doctrine utilisent un autre livre. Fa aza mieritreritra hoe ireo izay mampianatra ny fampianaran-diso dia mampiasa baiboly hafa. Ils utilisent toujours la Bible. Baiboly iray ihany no ampiasain'izy ireo ihany koa. Et ils disent des choses qui sont dans la Bible. Ary izy ireo dia milaza ny zavatra atao anaty baiboly. L'ivraie ressemble au blé. Ny tsy parifary dia mitovy amin'ny vary. Ce que l'ennemi a semé ressemble vraiment à la bonne semence. Ary ireo izay nafafy ny fahavalo dia mitovy amin'ilay votsara. Seul un homme averti arrive à comprendre que ça c'est le blé, ça c'est l'ivraie. Ary olona izay efa nampitandremana ihany no mahafantatra hoe ity ny vary ary ity ny tsy parifary. Comment on peut être averti? Ary ahoana moa ny ahafahantsika mahazo fampitandremana? En connaissant la sainte doctrine. Rehefa mahafantatra isika ny fampianarana tsy misy clé. Si je sors dans ma poche un billet de 100 yens par exemple, Raha ohatra ka mamoaka avy aty am-paosiko vola taratasy 100 yens, 100 yens vola sinoa zay, et que ce billet est faux, ary raha ohatra ka tsy izy iny vola iny na raha ohatra hoe sandoka iny vola iny, vous allez croire que c'est un vrai billet. dia eritreritra anareo hoe tena izy iny ka. Pourquoi? Satria maninona? Parce que vous n'avez jamais vu le vrai. Satria nareo mbola tsy nahita an'ilay tena izy. On va vous tromper Dia lasa hofitana parce que vous ianareo ne connaissez pas le vrai. satria tsy fantatrareo ilay tena izy. Mais si vous connaissez le vrai Fa raha fantatrareo ilay tena izy et on vous apporte le faux, dia hoentiny eo aminareo ilay sandoka, vous ne vous laisserez pas, vous n'allez pas vous laisser faire avoir dia tsy ho voafitaka mihitsy ianareo parce que vous connaissez le vrai. satria fantatrareo ilay tena izy. Malheureusement, c'est ce qui se passe maintenant. Fa mampalahelo dia izay no mitranga ankehitriny. L'ivraie pousse comme des champignons Maniry aingana be tahaka ny olatra ny tsy parifary. et beaucoup qui sont dans l'ignorance, Dia be dia be ny ao anatin'ny tsy fahalalana ils suivent aveuglement dia manaraka an'izany ao anatin'ny parce fahazambany qu'on utilise la Bible,
satria hoe mampiasa baiboly Parce qu'on parle du nom de Jésus, satria hoe miresaka ny anaran'i jesosy mais sans pour autant sonder les Écritures dia nefa tsy mandinika ny soratra pour savoir est-ce que cela est vrai. mba hahafantarana hoe tena marina ve izany. C'est pour cela que nous avons besoin de nous attacher à zay la mahatonga Sainte antsika Doctrine. hoe mila mifamatotra amin'ny fampianarana tsy misy kilema, Ne pas nous attacher à une église ou à une dénomination, tsy mifamatotra amina fiangonana na anara-piangonana mais nous attacher à la Sainte Doctrine. fa mifamatotra amin'ny fampianarana tsy misy kilema. Parfois, on peut s'attacher à un prédicateur. Indraindray isika mifamatotra amina mpitory-teny, Ah, je connais tel prédicateur. miteny tsika hoe mahafantatra nito mpitory-teny Ah, ito c'est un ami. namako iny C'est quelqu'un qui prêche l'évangile. olona izay mitory ny filazantsara iny, Peut-être il prêche aussi la croix. mety hoe mitory ihany koa izy ny hazo fijaliana, Peut-être il a été avec nous. mety hoe efa niaraka tamintsika izy, Il a été. niaraka Est-ce qu'il est ou il a été? miaraka ve sa niaraka. La saine doctrine, Ary ny fampianarana tsy misy kilema c'est l'enseignement qui a été prêché par Jésus dia le fampianarana izay nitorin'i jesosy et qui a été relayé par les apôtres. dia niraisin'ireo apôstôly izay napitan'ireo apôstôly Et indray les premiers chrétiens dia ireo kristianina ont voalohany persévéré dans cet enseignement. dia naharitra tao anatin'io fampianarana io. Au temps de Jésus, Tamin'ny andron'i jesosy beaucoup de personnes n'ont pas supporté la sainte doctrine. be dia be ireo olona izay tsy nazaka ny haino ny fampianarana tsy misy kilema. Donc on peut accepter la sainte doctrine au début, mety hoe amin'ny voalohany afaka hoe manaiky ny fampianarana tsy misy kilema, mais lorsqu'il faut payer certains prix, fa rehefa tokony andoha vidiny amin'izay rehefa misy vidiny aloha ça devient cher. dia melafo le izy. Qu'est-ce qu'on fait? dia inona ny atao? On se retire. dia miala. Lorsqu'il y a eu la foule qui s'est retirée ou des disciples qui se sont retirés du Seigneur, Rehefa niala tamin'ny tompo ny vahoaka na nisy mpianatra niala tamin'ny tompo on est venu lui dire, Seigneur, un tel sont partis. dia tonga nanantona azy dia nisy nyteny hoe "Ie, tompo ianona niala lasa Et ils ne supportent pas la sainte doctrine. satria tsy natanto ihany fampianarana tsy misy kilema izy ireo." Et qu'est-ce que Jésus leur a dit? dia inona tenenin'i jesosy taminy Ah, je vais aller les chercher. hoe andeha hitady an'izy ireo Non. tsy izay. Il leur a demandé, et vous aussi, vous voulez partir? Fa zao ny teneniny tamin'ireo mpianatra hoe ianareo koa va mba handeha. Et Pierre a répondu, Dia namaly Petera à qui irions-nous? ho any amin'iza moa izay tompo? Tu as les paroles de la vie éternelle. Fa ianao any manana ny teny fiainana. Amen. Amen. L'ennemi, il ne s'amuse pas avec notre vie. Ary ny fahavalo dia tsy misangisanginy amin'ny fiainantsika Il veut la détruire. fa te hamotika amin'ny fiainantsika Et vous izy. savez comment il détruit la vie des chrétiens? Ary fantatrareo hoe amin'ny fomba ahoanany amin'ny tehana fianarana kristianina Il apporte une doctrine mitondra fampianarana izy qui ressemble à la vraie doctrine izay mitovitovy amin'ilay filazantsara pour tsy misy créer la kilema, confusion. mba hitondra fifangaroana C'est comme l'ivraie. tahaka ny tsiparifary. L'ivraie ressemble vraiment à la bonne semence. Ary ilay tsiparifary dia tena mitovy amin'ilay voatsara. Elle pousse vite, Izy dia maniry aingana sauf qu'elle est fausse. fa izy nefa ny diso tsy izy. L'ennemi, en ce moment, Ary ny fahavalo amin'izao fotoana izao il apporte des enseignements dia mitondra fampianarana. et beaucoup de chrétiens suivent Ary maro be ny kristianina parce izay qu'on parle manaraka de Jésus, satria hoe miresaka momba ny jesosy. peut-être aussi parce qu'on parle de la croix, Mety ihany koa hoe miresaka ny hazo fijaliana. peut-être parce que aussi on parle de renoncement de soi.
na mety ihany koa hoe miresaka fandavana ny tena Il y a beaucoup de ressemblances. ary tena misy fitoviana be dia be. Frère, je peux prêcher exactement comme le frère Mickey. Rahalahy za afaka mitory teny tahaka ny Je peux rahalahy vraiment prêcher comme le frère Mickey. tena afaka mitory teny tahaka azy a. Mais est-ce que j'ai l'onction du frère Mickey? Fa za ve a manana ny ositry rahalahy Miki. Je peux prêcher. Manana fiaina Kristy ao amiko ve a Est-ce que cette bonne semence œuvre en moi? ary votsara io ve a miasa tao anazy Est-ce que je suis transformé? ary voa ve a Est-ce que l'amour agit en moi ary fahafatesana ve miasa tao anazy pour que la vie puisse agir en vous? mba ahafany fiainana miasa ny anatinareo. Ce n'est pas une question de connaissance intellectuelle, Ary misy tsy resaka fahalalana ara-tsaina c'est une question de vie. fa le izy a resaka fiainana. Le Seigneur a dit que les paroles que je vous donne Ary ny tompo dia tena ny teny izay omeko sont anareo esprit et vie. dia fanahy sy fiainana. Et cet esprit, il a une source. Dia io fanahy io a dia misy loharano. L'esprit est descendu sur le Seigneur Ny fanahy dia midina teo amin'ny tompo. et après, le Seigneur, il l'a donné aux disciples et aux apôtres. Dia avy ny tompo a nameny izany a tamin'ny mpianatra. Et c'en est de même pour la sainte doctrine. Dia tahaka an'izay ihany koa fampianarana tsy misy C'est kilemy. pas un enseignement. Tsy hoe fampianarana fotsiny Il faut être engendré. fa mila tena hoe nateraka izany Si on n'est pas engendré ary raha tsy nateraka tao anatin'izany dans l'évangile, raha tsy nateraka tao Il n'est pas anatin'ny possible. filazantsara il n'est pas possible dia tsy ho tanteraka mihitsy de hoe pouvoir transmettre cela. dia tsy ho tanteraka mihitsy hoe andeha tsy afaka mihitsy hoe andeha apita an'izany a On ne, peut aminareo pas on ne peut pas transmettre ce qu'on n'a pas. ary tsy afaka mampita izay tsy ananako a. C'est facile de... Ah, moi j'écoute une radio évangélique, il y a des bons messages. Tena mora ny miteny hoe za mihaino radio évangélike misy hafatra tsara. Ah, il y a un tel prédicateur à la télévision, vraiment il m'encourage. Misy mpitory teny tahaka an'izao eo amin'ny télé tena mampahery ahy izy a. Est-ce que tu le connais? Fa fantatrao ve izy? Tu connais sa vie? Fantatrao ve ny fiainany? Et quelle est sa source? Dia inona ny loharanony? Où est-ce qu'il a puisé tous ses enseignements? Ary taiza no azony any rehefa ampianarana rehetra ireny. Tout ce qui brille, on dit tout ce qui brille n'est pas de l'or. Hein? Ary araka ny lazaina hoe tsy ireo izay mamirapiratra rehetra akory dia volamena avokoa. Parfois, on peut avoir des relations, je dirais, émotionnelles avec certains prédicateurs. Indraindray isika dia manana fifandraisana ara-pihetsepo amina mpitory Ah, teny. tel pasteur, je le connais très bien, donc je peux l'écouter. Ty pasteur ty fantatro tsara afaka mihaino azy a. Tout ce qui ressemble à l'original n'est pas original. Voilà. Tsy hoe izay rehetra mitovy amin'ilay tena izy a dia tena izy akory. Nous avons beaucoup de marques de téléphone dans ce pays. Ary misy karazana marikana telefona be dia be eto amintsika. Je ne veux pas nommer de téléphone. Tsy laza marikana telefona. Mais si tu achètes un téléphone, une telle marque ici, Fa raha ohatra tsika ka mividy finday marika ohatran'izao eto et tu vas à l'étranger, dia makany ivelany ianao tu achètes le même téléphone, la même marque. dia mividy an'ilay finday ianao mitovy marika amin'ilay taty. Vous croyez que c'est la même chose? Dia hitovy mieritreritra ve nareo hoe hitovy ilay izy? En apparence, oui. Raha jereny ivelany dia mitovy Mais la qualité, non. fa tsy mitovy any kalitaony. Il y a des enseignements qui peuvent paraître comme la sainte doctrine. Ary misy fampianarana izay jerena mitovy amin'ny fampianarana tsy misy kilemy.
Mais ça n'est pas la saine doctrine. fa tsy ny fampianarana tsy misy kilema. La saine doctrine vient d'une source. Fampianarana tsy misy kilema dia avy amina loharano anankiray. Amen. Amen. Il y a une source, frères et sœurs. Misy loharano iray raha lasaina Et bavy. quand on se détache de cette source, Dia rehefa miala amin'io loharano io tsika on a des enseignements dilués. dia lasa manana fampianarana mifangaro. 2 Corinthiens chapitre 2. Korintiana faharoa antoko faharoa. Puisse le Seigneur ouvrir les yeux de notre cœur, Ny tompony hanokatra ny masony fotsika à nous et à tous ceux qui nous suivent aussi, ho antsika eto ho an'ireo izay manaraka ihany koa pour que nous puissions voir et comprendre mba ahafahantsika mahita sy mahatakatra le vrai évangile. ny tena filazantsara marina. 2 Corinthiens 2, 17. Korintiana faharoa toko faharoa andiny fafito ambin'ny Car nous folo. ne falsifions point la parole de Dieu, qu'en font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Fa tsy mba toy ny maro izay manatsatso ny tenin'Andriamanitra azombola izahay, fa toy ny amin'ny fahadiovanam-po kosa dia avy amin'Andriamanitra sady eo anatrehan'Andriamanitra no itenananay ao amin'ny Kristy. Vous savez ce qu'on fait dans la fausse doctrine? Fantatrareo ve natao any amin'ny fampianaran-diso? On falsifie la parole de Dieu. Atsatsoana ny tenin'Andriamanitra. Et la Bible dit qu'en font plusieurs. Dia tahaka ny lazain'ny Baiboly hoe toy ny maro. Plusieurs falsifient la parole de Dieu. Maro no manatsatso ny Si on tenin'Andriamanitra. dit que plusieurs falsifient la parole de Dieu, Raha lazaina hoe maro no manatsatso ny cela veut tenin'Andriamanitra, dire que peu sont ceux qui gardent la parole de Dieu. dia ny dikan'izany hoe vitsy izany no miazona tenin'Andriamanitra. On va au chapitre 4, toujours dans 2 Corinthiens. Eo amin'ny Korintiana faharoa ihany eo amin'ny toko fahaefatra Le verset 2. andiny faharoa. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous rendons à toute conscience. Nous nous recommandons plutôt à toute conscience d'homme devant Dieu. Fa efa nilavinay ny zavatra atako na mamenatra ka tsy mandeha amin'ny fiendrena na manatsatso ny tenin'Andriamanitra izahay, fa amin'ny fanehoana ny marina no hideranay tena amin'ny fieritreretan'ny olona rehetra eo imason'Andriamanitra. Donc il y en a ceux qui altèrent, qui falsifient la saine doctrine. Izany hoe misy ireo manafangaro manatsatso Ils fampianarana tsy misy apportent kilema, une doctrine qui est falsifiée. mitondra filazantsara izy ireo izay efa nafangaro Ça ne dérange pas. ary tsy solana zany amin'izy ireo. Ça apporte le confort. Tsy manelingelana ilay izy mitondra fiadanana, Ça ne corrige pas s'il faut corriger. tsy manitsy raha tokony hanitsy, Ça ne réprime pas lorsqu'il faut réprimander. tsy mananatra raha tokony hananatra, Mais ça caresse dans le sens du poil. fa tena hoe manafosafo. Et on arrive à trouver des paroles touchantes, Dia lasa mahita teny izay mikasika, des paroles encourageantes, izay teny izay mampahery, des promesses fampanantenana, où l'Église crie de joie Amen. dia mampakikika amin'ny fiangonana Et à amin'ny chaque hoe promesse, on amen. apporte une offrande. Dia isaka ny teny fampanantenana dia Dans le mitondra panier. fanatitra aty amin'ny fanaterana fanatitra. Et à la fin du culte, Dia amin'ny faran'ny fitoam-bavaka, qu'est-ce qui se passe? inona ny zavatra mitranga? Les poches du pasteur sont remplies Feno ny paosin'ny pastera et la tête du peuple de Dieu dia ny ao anaty lohan'ny vahoakan'Andriamanitra est bourrée de rêves. dia lasa mandrevirevy. Et ils ne grandissent pas. Dia tsy mialehibe izy ireo. Et à chaque fois, ils ont besoin
d'être encouragés. dia mila ampaherezina foana izy ireo Ils sont encouragés, ils ne sont jamais courageux. dia ampaherezina foana izy fa tsy mety mahery mihitsy. Pourquoi? Satria maninona? Parce que dans l'ivraie, il n'y a rien de bon. Satria ao anatin'ny tsiparifary dia tsy zavatra tsara ao. Parce que dans l'ivraie, Satria ao anatin'ny tsiparifary rien n'est consommable. tsy zavatra azo hohanina ao. L'ivraie est bon à être jeté au feu. Fa ny tsiparifary dia tsara atsipy any anaty afo. Amen. Amen. Donc la stratégie du malin, frères et sœurs, Zany hoe fomba fiadin'ny fahavalo raha lasana nous bavy avons besoin d'être éveillés. Hein. dia mila miambina isika. La stratégie du malin, Fomba fiadin'ny fahavalo c'est de détruire la vie des chrétiens dia ny anapotika ny fiainan'ny kristianina à travers la fausse doctrine. amin'ny alalan'ireo fampianaran-diso. Ça ressemble à du vrai, Mitovitovy amin'ilay tena izy mais ce n'est pas vrai. fa lay tsy izy. C'est une ressemblance. Mitovitovy. Donc ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur Zany hoe tsy ireo izay rehetra manao hoe tompoko tompoko qu'il faut suivre. dia tokony ho arahana. Il y a une source. Fa misy loharano. Et nous avons besoin d'être engendrés dans cette source-là. Dia tsika dia mila teraka ao anatin'izany loharano zany. C'est de cette source que nous avons reçu la saine doctrine. Ary tamin'ny alalan'izany loharano zany no nahazoantsika ny fampianarana tsy misy klema. Nous faisions n'importe quoi avant. Nanao karazan-javatra Toutes tsy sortes isika de taloha. manifestations. Nanao fihetsiketsihana be dia be Selon les différents enseignements que nous avions reçus. araky ny fampianarana samihafa izay voaraintsika. Mais après, Fa aoriana fa ankehitriny le Seigneur nous a ouvert les yeux. ny tompo dia efa nanokatra ny masontsika. Le Seigneur utilise le frère Mickey Ny tompo dia nampiasa andralamiki pour nous apporter des révélations. nda mitondra fanambarana ao atsika. Il y a une source. Misy loharano Si nous nous attachons à cette source-là, ary raha famatotra amin'izany loharano zany tsika nous obtiendrons de ce qui vient de cette source. dia ahazo izay ao anatin'io loharano io tsika. Si nous nous détachons de cette source, Fa raha ohatra tsika ka miala amin'izany loharano zany certainement nous aurons une autre source dia mazava ho azy fa hahita loharano hafa isika qui n'est pas la source originale. zay tsy ilay loharano tany Et am-boalohany. nous allons faire des copies. Dia lasanao fangalana tahaka Mais ces isika. copies-là, Fa ireo izay zavatra nangalantsika ce n'est pas tahaka io l'original. tsy ilay tena izy. Et les copies peuvent être transformées, peuvent être falsifiées. Ary ny zavatra dika dia afaka sandohana. Donc le malin sème du faux qui ressemble au vrai. Dia ny fahavalo dia mamafy sandoka izay mitovy amin'ilay tena C'est izy. pour cela que nous avons besoin de veiller. Izay mahatonga antsika mila miambina. Pas seulement veiller, Tsy hoe miambina fotsiny mais ihany proclamer. fa ilaza ihany Parce koa. que si nous nous taisons, Satria tsika raha mangina qu'est-ce qui va se passer? dia inona ny zavatra hitranga. L'ivraie va continuer de plus en plus à gagner du terrain. Dia azo toerana ihany ilay tsiparifary. Allons-nous laisser l'ivraie gagner du terrain? Dia avelantsika ve ilay tsiparifary azo toerana. Allons-nous garder un silence complice? Tena hoe angina ve tsika. L'ivraie accommode la parole de Dieu. Elle l'arrange, elle l'adapte Ary ny tsiparifary dia manamboamboatra ny tenin'Andriamanitra pour être acceptée. mba hahatonga an'izany teny izany ho eken'ny maro. Bon, une chose est sûre, la parole de Dieu elle n'est pas là seulement pour corriger, pour blâmer, Ary marina hoe ny tenin'Andriamanitra kory dia tsy tonga fotsiny hoe ananatra na metsiny ou pour censurer. na hoe anameloka. Mais la parole de Dieu, elle est là aussi pour nous encourager, pour Enfin, nous exhorter, Ny tenin'Andriamanitra ihany koa dia eo ampahery atsika pour nous conseiller,
any anaty fandrika. La sainte doctrine, c'est la vérité de Dieu. Ary ny fampianarana tsy misy kilema ny famarinan'Andriamanitra. C'est la vérité de Dieu pour son peuple. Ary io ny famarinan'Andriamanitra ho an'ny vahoakany. La sainte doctrine, Ny fampianarana tsy misy kilema c'est l'enseignement de Jésus, dia fampianaran'i Jesosy Kristy. qui a été relayé par les apôtres. Izay niraisan'ireo apôstôly ary napitan'izy ireo a. Mais vous savez, Ary fantatrareo ve ce qui n'est pas de la sainte doctrine, ireo izay tsy amin'ny fampianarana tsy misy kilema, vous savez comment la Bible appelle cela? fantatrareo ve ny antsony baiboly an'izany? Des doctrines de démons. Fampianaran'ny démonie. C'est pas moi qui dis ça, hein. Tsy izany no teny an'izany C'est a, la Bible. fa ny baiboly. Je vais essayer de trouver ce passage. Hojereko aiza misy an'izay andalan'izay a. Alléluia. Si quelqu'un peut trouver. Raha ohatra hoe misy afaka mijery a. Je pense qu'on vient de lire 2 Corinthiens 2, 17, je pense. Attends. Non. Alléluia. 1 Timothée 4, 1, merci. Timothée voalohany a, toko faefatra, andininy Oui, voalohany. j'étais sûr qu'on l'avait lu. 1 Timothée 4, 1. Ah non, on ne l'a pas encore lu. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, oui, c'est dans mes notes, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Timothée voalohany a, toko faefatra, andininy voalohany a, fa ny fanahy milaza marina fa amin'ny andro aoriana dia hemitra amin'ny finoana ny sasany manaiky fanahy mamitaka sy ny fampianaran'ny démonie. Quand est-ce que cela va se passer? Rovina no hitranga Dans izany les derniers temps. amin'ny andro farany. Les derniers temps, c'est quand? Ary ny andro farany a Ce dia sont les temps que rovina. nous vivons. Ny fotoana izay hainantsika amin'izao fotoana Dans izao. ces temps que nous vivons, Amin'izao fotoana izay hainantsika il y a izao a, des esprits séducteurs, dia misy fanahy mamitaka. des esprits qui essaient de gagner les cœurs. Fanahy izay miezaka maka fo, Ils font de la séduction dans l'église mamitaka ao anaty pour fiangonana izy, attirer les chrétiens mba hisarianandreo à travers des kristiana promesses. amin'ny alalan'ny fampanantenana. Mais l'objectif, c'est quoi? Fa inona ny tanjony? C'est que ces chrétiens s'attachent à ces esprits séducteurs Ary mba hoe ireo kristiana ireo hifamatotra amin'ny fanahy mamitaka en altérant la parole de Dieu. ary mampifangaro ny tenin'Andriamanitra. Et qu'est-ce qu'ils enseignent? Dia inona ny zavatra ampianarina? C'est pas la sainte doctrine. Tsy ny fampianarana tsy misy kilema Donc si koa. on n'enseigne pas la sainte doctrine, Ary raha ohatra zany ka tsy mampianatra ny On fampianarana tsy enseigne misy quoi? kilema, dia inona ny zavatra ampianarina? des doctrines de démons. Fampianarana démonie. C'est livré. Tsy parifary. Ce qui n'est pas de la sainte doctrine, c'est la doctrine des démons. Ary izay tsy han'ny fampianarana tsy misy kilema dia fampianarana démonie. Donc il appartient à chacun de voir, Dia zany hoe any tsirairay no mijery de se demander, anjarany tsirairay ary manontany mandinika est-ce que ce que je suis en train de prêcher, hoe izao toriko izao ve, ou est-ce que ce que je suis en train d'écouter, na hoe izao henoko izao est-ce que c'est la saine doctrine? hoe fampianarana tsy misy kilema ve? Parce que si ce n'est pas la sainte doctrine, Satria raha ohatra ka tsy fampianarana tsy misy kilema c'est la doctrine des démons. dia fampianarana démonie zany. À chacun de s'examiner. Ary anjarany tsirairay no mandinika. La sainte doctrine n'adapte pas la parole de Dieu
à notre convenance. Ary ny fampianarana tsy misy kilema dia tsy manamboatra ny tenin'Andriamanitra ho amin'ny ilantsika Parce azy. que la sainte doctrine, c'est la vérité de Dieu. Satria ny fampianarana tsy misy kilema dia La famarinan'Andriamanitra. sainte doctrine, c'est l'évangile de Dieu. Fampianarana tsy misy kilema dia C'est filazantsara à cause de la n'Andriamanitra. sainte doctrine qu'on a crucifié Jésus. Ary noho ny fampianarana tsy misy kilema no namantsiana Jesosy teo amin'ny azy fijaliana. Lorsque on est venu appréhender Jésus, Rehefa tonga nisambotra ny Jesosy, Jésus a demandé, rehefa nisamborina Jesosy dia niteny izy hoe pour lesquels de tous les miracles que j'ai faits, inona tamin'ny fahagagana rehetra nataoko vous m'arrêtez. no isamboranareo aho? Ils ont dit non, aucun. Toy izy ireo hoe tsy tamin'ireny, Ce n'est pas pour les miracles, ce n'est pas pour les bonnes choses que tu as fait. tsy tamin'ireo fahagagana na ireo zavatra tsara Mais nataonao a. pourquoi donc alors? Dia fa maninona zany? Ils n'ont pas répondu. Tsy namaly izy ireo, Parce que la réalité, satria ny tena izy c'est qu'ils n'ont pas tena supporté la vérité. dia tsy nazaka ny famarinana izy Parce ireo, qu'il est la vérité. satria Jesosy ny famarinana. Amen. Amen. Il ne suffit pas d'avoir la vérité. Ary tsy ampy fotsiny hoe manana ny famarinana, Il faut la prêcher. fa mila Et il torina faut la défendre. dia mila harovana. Si nous ne défendons pas la vérité, Ary raha ohatra tsika ka tsy miaro ny la famarinana bonne semence ne va pas pousser dia tsy haniry ilay votsara, et tout le terrain sera gagné par l'ivraie. dia ho azony tsy parifary avokoa ny Et l'ivraie, toerana rehetra. ça fait beaucoup de bruit. Hein. Dia ary ny tsy parifary dia tena mitabataba be, Ça prend tout le terrain. mahazo ny toerana rehetra. Ce n'est pas parce que ça fait beaucoup de bruit que c'est vrai. Ary tsy hoe mitabataba akory ilay izy dia marina zany. À l'école, on nous disait que ce sont les tonneaux vides qui font le plus de bruit. Tany am-pianarana dia lazaina hoe ireo zavatra izay tsisy nininona no tena mikoritsana. Prenez par exemple une boîte de lait concentré. Ohatra hoe andray kapoaka isika, Une boîte de lait concentré qui est pleine, qui n'est pas encore ouverte. kapoaka izay mbola feno ronono ao anatiny, mbola tsy misokatra. Vous tapez dessus, Kapohanareo ilay izy, écoutez le bruit dia inoanareo et ilay videz feo, complètement le contenu dia sory daholo indray ilay ao anatiny rehefa avy eo, et tapez aussi. dia kapoha ihany. Qu'est-ce qui va faire le plus de bruit? Izy no isy feo mafimafy kokoa. Celui qui est plein ou celui qui est vide? Ilay feno ve sa ilay tsisy nininona? Celui qui est vide. Ilay tsisy nininona. Ce n'est pas parce que l'ivraie fait beaucoup de bruit que c'est vrai. Ary tsy hoe rehefa mitabataba na mitabataba akory ilay tsy parifary dia marina zany. Frères et sœurs, Rahalahy sy anabavy, nous sommes la bouche du Seigneur, isika no vavan'ny tompo, nous sommes les pieds du Seigneur. isika ny tongon'ny tompo, Le Seigneur a besoin de toi et moi ary ny tompo dia mila asianao pour annoncer ses merveilles, mba ilaza ny fahatsarany, pour ramener ceux qui sont dans les ténèbres. mba hitondra an'ireo izay ao amin'ny aizina. Et ceux qui sont dans les ténèbres, ce ne sont pas seulement ceux qui ne sont pas sauvés, Ary ireo izay ao anatin'ny aizina tsy ireo izay tsy voavonjy ihany akory, mais il y a aussi ceux qui sont sauvés, fa ao ihany koa ireo izay voavonjy, mais qui sont dans l'ignorance, fa ao anatiny tsy fahalalana, qui n'ont pas connu la saine doctrine. izay tsy mahafantatra ny fampianarana tsy misy Ils ont kilema. besoin de voir la lumière, Dia mila mahita ny fahazavana izy parce qu'ils ireo, n'ont jamais vu ce qui est vrai. satria izy ireo dia mbola tsy nahita n'ilay Ce tena qu'ils izy, savent, c'est le faux. fa ny zavatra fantany dia ilay diso, ilay sandoka. Vous savez, il y a beaucoup de prédicateurs. Fantatrareo be dia be any mpitoro teny, Je ne veux pointer le doigt sur personne, ary tsy hanondry tanana an'izaniza mais je akory, parle d'une chose qui est réelle. fa iresaka zavatra izay tena izy izay hita maso. Il y a toutes sortes d'évangiles. Misy karazana filazantsara be dia be, Toutes sortes d'évangiles. isan-karazany, Mais il n'y a pas toutes sortes de saintes doctrines.
fa tsisy a fampianarana tsy misy kilema Il y a une isan-karazany. seule saine doctrine. Iray ihany ny fampianarana tsy misy kilema. Et cette saine doctrine a une seule source. Ary io fampianarana tsy misy kilema io a dia iray ihany a ny loharaniny. Mais il y a beaucoup d'évangiles qu'on prêche. Fa misy an-karazana filazantsara be dia be izay toriana. Mais au début, Tamin'ny voalohany a il n'y avait pas tous ces évangiles. tsy nisy an'ireo karazana filazantsara be dia be Mais ireo. d'où viennent ces évangiles? Fa avy aiza ireo? Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu actuels Be dia be ny mpanompon'Andriamanitra ankehitriny a qui n'ont pas connu la vérité, qui n'ont pas connu la saine doctrine. izay tsy nahafantatra ny fahamarinana, tsy mahafantatra ny fampianarana tsy misy kilema. Ils ont connu des évangiles, Nahafantatra izy a ny filazantsara, des évangiles dilués. filazantsara izay efa mifangaro. Vous comprenez un peu? Azonareo ve? Ils n'ont pas connu le vrai évangile. Izy ireo a dia tsy nahafantatra an'ilay tena filazantsara. Malheureusement, ceux qui ont connu le vrai évangile, Ary mampalahelo a ireo izay nahafantatra ny tena filazantsara. ces personnes tendent à disparaître maintenant. Dia ireo olo ireo a dia efa mety tsy ohatrony a ankehitriny. C'est pour cela que nous avons besoin de prier pour ceux qui sont devant nous, Izay mahatonga antsika hoe tokony mivavaka an'ireo izay efa nandeha teo alohantsika, de prier pour le frère Mickey, mivavaka ho an'Ralamiki a, que le Seigneur lui accorde plus de vie mba ny tompo a amin'ny andro bebe et plus kokoa de azy a, révélation. amin'ny fanambarana Et bebe l'équipe kokoa. apostolique. Sy ireo ekipa apostolika, Ce sont des gens qui ont connu le vrai évangile. izy ireo a dia nahafantatra ny tena filazantsara, Et ils nous les communiquent dia mampita amintsika et ils izy, défendent cet évangile. dia miaro an'izany filazantsara zany izy ireo. Amen. Amen. Il y a une génération de nouveaux prédicateurs Ary misy taranaka vaovao a anampitoro teny depuis, je sais pas, depuis les années 70 ou je sais pas, nanomboka amin'ny tany amin'ny taona fitopolo a tsy fantatro a, qui ont connu un autre évangile, izay nafantatra filazantsara hafa, un évangile dit de prospérité, fampianarana momba ny fanambinana, et ils ont prêché ça. dia nitory an'izany izy ireo. Et imagine quelqu'un qui vient dans une église, Dia eritrereto hoe misy olona ray tonga ao anatina qui fiangonana n'a ray a, jamais connu la vérité, izay mbola tsy nahafantatra ny qui fahamarinana n'a mihitsy, jamais connu la sainte doctrine. mbola tsy nahafantatra ny fampianarana tsy Mais le misy seul filema mihitsy. évangile qu'il a connu, Fa ny filazantsara tokana izay c'est la fantany a, prospérité. dia ny filazantsara Un jour, il devient fanambinana. pasteur. Dia indray andro izy a tonga mpanompon'Andriamanitra, Il a connu le faux, nahafantatra n'ilay tsy izy izy a, il a grandi dans le faux. lehibe tao anatin'ilay tsy izy izy, Va-t-il prêcher ce qui est vrai? dia hitory an'ilay tena izy ve Il ne izy? prêchera jamais ce qu'il ne connaît pas. Tsy hitory an'izay tsy fantany Il mihitsy va izy, prêcher ce qu'il connaît. fa hitory izy an'izay zavatra fantany. Et mais malheureusement, Dia ny mampalahelo il y a de plus en plus de faux. dia mibetsaka ireo tsy izy, C'est ça l'ivraie. ary izay an'ilay tsy Et nous pahafaty. avons besoin de faire attention, frères et sœurs, Dia mila mitandritsika raha lasana à baha ce que nous écoutons, amin'izay henotsika, à ce que nous entendons. amin'izay zavatra retsika, Parce que le faux, satria ilay tsy izy il a gagne plus de terrain. dia me mahazo Le toerana, faux, c'est du poison. ary ilay tsy izy a dia poizina. C'est du poison, frères et sœurs. Poizina ilay izy raha lasana C'est baha. pour cela que les chrétiens de la première église, ils ont persévéré. Izay no nahatonga ny hoe kristianina tany amin'ny fiangonana voalohany a dia naharitra izy ireo. C'est pour cela que Paul nous dit de nous attacher. Izay no mahatonga ny Paoly milaza amintsika hoe mifamatora. Parce que si nous ne nous attachons pas à cela, Satria isika raha tsy mihazona mafy an'izany a, comme ça s'est passé avant, tahaka ny hitrangan'izany ça tany va se aloha, repasser encore. dia mbola hitranga Le tany faux izany any va aorianany. continuer à prendre du terrain. Dia hiahazo toerana ihany a ilay tsy izy. Nous avons besoin de veiller, frères et sœurs. Fa tena mila miambintsika raha lasana bavy. Et pour veiller, Dia ahafahantsika miambina, nous avons besoin de nous attacher. dia mila mifamatotra isika, Nous attacher à la sainte doctrine, mifamatotra amin'ny fampianarana tsy misy nous filema, attacher à l'équipe apostolique. mifamatotra amin'ny ekipa apostolika, Nous nourrir ary mihinana à partir de ceux qui ont reçu la révélation.
amin'ny alalan'ireo izay efa nandray ny et de fanambarana nous laisser engendrer par l'évangile. dia mamela antsika ho ateraky ny filazantsara Parce que ce n'est pas une question de connaissance. satria tsy resaka fahalalana le izy a Il faut rester attaché à la source. fa tena hoe mila mijanona famatotra amin'le Les temps sont loharano mauvais. ary ratsy ny andro La Bible dit que dans les derniers temps, ny baiboly dia miteny hoe any aparany any a les gens auront la démangeaison d'écouter des bonnes choses. dia angidihidiny sofin'ny olona hiaino zavatra tsara Ils cherchent où est-ce qu'il y a de bonnes paroles. mitady izy ireo hoe aiza misy teny tsara Qu'est-ce qui va répondre à mes besoins? iza no amaly any zavatra Et ilaiko on cherche la doctrine dia mitady fampianarana qui va nous encourager dans notre recherche de nos besoins naturels, izay ampahery antsika hitady an'izay zavatra ilayntsika ara-natoraly à nous attacher aux besoins terrestres dia ampifamatotra antsika amin'ny zavatra ety an-tany et donc à nous éloigner de la vie éternelle, dia izany hoe analavitra antsika amin'ny fiainana mandrakizay à nous éloigner de la sainte doctrine. ary analavitra antsika amin'ny fampianarana tsy misy kilema Que le Seigneur nous bénisse ny tompo ane hitahy antsika et nous fortifie dia ampahery antsika dans cette voie amin'io lalana io qui n'est pas simple, qui n'est pas facile, izay tsy mora mais le Seigneur compte sur toi et sur moi. fa ny tompo a dia miantehatra amiko a sy aminao Pas seulement sur les anciens. tsy amin'ireo olona ihany akory Le a Seigneur compte sur chacun de ses enfants fa ny tompo a dia tena miandrandratsika pour tsirairay avy porter le amin'ny flambeau zanany. de l'évangile, mba hitondra ny faneva ny filazantsara pour être le témoin de l'évangile, mba ho tonga vavolombelony le filazantsara témoin de la vérité. vavolombelony famarinana Partout où nous sommes, n'aiza n'aiza misy nous atsika exprimons la vérité. dia miresaka ny Nous famarinana isika vivons la vérité. miaina ny Nous famarinana témoignons isika la vérité. ary mitsoro vavolombelany Nous amin'ny portons la famarinana vérité. isika mitondra ny famarinana La isika sainte doctrine. ny fampianarana tsy misy kilema Amen. amen J'espère que je ne vous ai pas secoué ce matin. mino hoe tsy nanosokosina anareo loatra tamin'ity marainy Nous avons ity besoin de nous réveiller. fa tena mila miambina isika Parce que c'est à un moment de sommeil satria amin'ny fotoana izay tsy ambenantsika que anaty isika l'ennemi no tonga ny fahavalo est venu semer l'ivraie. mamafy a ny tsiparifary Si l'église du Seigneur dort, ary raha matoro ny fiangonan'ny tompo a l'ennemi viendra semer l'ivraie. dia ho avy ny fahavalo a amafy a ny tsiparifary Nous allons nous lever. iaraka itsangansika Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. misaotra tompo Alléluia. Merci Jésus. misaotra jesosy Frères et sœurs, les temps sont mauvais. raha lasana bavy a ratsy ny andro ankehitriny a Et nous disons de plus en plus que le Seigneur vient bientôt. ary lazaintsika foana hoe ho avy tsy ho ela ny tompo a Nous avons besoin de hâter la venue du Seigneur. Hâter, précipiter, ary tena permettre l'arrivée du Seigneur. mila itsika mamela ny fahatongavan'ny tompo Qu'est-ce que nous faisons inona no ataontsika pour préparer le chemin du Seigneur? mba hanomana antsika ny fahatongavan'ny tompo Parce que avant sa première venue sur la terre, satria antalohany natongavany teto ambony tany le voalohany a Seigneur a envoyé un précurseur. dia nandefa mpanalalana izy Il a envoyé Jean-Baptiste. nandefa ny zahoanam-panao batisa izy Mais il a promis de revenir. dia nampanateny izy hoe hiveriny Avant sa venue, dia alohan'ny fiverenany a il faut bien préparer son arrivée. dia mila miomana ny amin'ny Qui fahatongavany est prêt à préparer, à être un instrument pour préparer l'avènement du Seigneur? ary iza ny vonina ho fitaovana nomana Amen. fiverenany tompo amen L'Église a besoin d'être prête.
ary ny fiangonana dia mila vonona pour préparer l'avènement du Seigneur, mba hanomana ny fiaviany à tompo défendre l'évangile. mba hiaro ny filazantsara. Peut-être nous avions dormi. Mety hoe natory isika Le Seigneur ne donne tort à personne. fa ny tompo dia tsy Il mametsiny n'y a aucune izy condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. ary tsy misy Mais fanamelohana ho aujourd'hui, le an'izay Seigneur Kristy nous appelle. Jesosy fa ny tompo dia miantso Le antsika Seigneur ankehitriny. t'appelle aujourd'hui miantso anao ny tompo ankehitriny pour persévérer mba haharitra et pour défendre, ary hiaro pour exprimer ilaza la vie de Christ en toi. ny fiainan'i Kristy izay ao anatinao. Si tu veux cela, raha ohatra ka tianao zany si tu es prêt à cela, raha ohatra ka vonona ny nous amin'izany allons anao prier ensemble. dia araka hivavaka isika Nous allons rester fermes dia hiara haharitra isika hiara ijoro dans la sainte doctrine que nous avons reçue. ao amin'ny fampianarana tsy misy kilema izay voarentsika. Alléluia. Alleluia. Je veux Jésus te ressembler, parler comme toi, aimer comme toi, prendre ma croix et m'humilier, pardonner Comme tu l'as fait, Je veux Jésus. je veux Jésus te ressembler, parler comme toi, aimer comme toi, prendre ma croix et m'humilier, pardonner comme tu l'as fait. Chantons ensemble, Alléluia, célébrons notre Seigneur, il est vivant, ressuscité, il revient bientôt nous chercher. Chantons ensemble, Alléluia, célébrons notre Seigneur, il est vivant, ressuscité, il revient bientôt nous chercher. Il revient bientôt nous chercher. Il revient bientôt nous chercher. Nous savons que le Seigneur vient bientôt. fantatsika hoe ho avy tsy ho ela ny tompo Mais il a besoin de son Église dia mila pour izy l'accueillir. mila ny fiangonana izy hitsena azy, Une Église pure et sans tache, fiangonana madio tsy misy pentina qui persévère dans la vérité, izay maharitra ao famarinana, qui reste attachée à la sainte doctrine. izay mifamatotra amin'ny fampianarana tsy misy kilema. Il peut arriver que nous nous éloignions un peu, mety nisy fotoana hoe nanalavitra kely isika que nous soyons séduits vo nofitana isika par la fausse doctrine. voafitaky ny fampianaran-diso. Il peut arriver que nous soyons séduits mety nisy fotoana hoe voafitaka isika dans des relations émotionnelles tao anatina fifandraisana ara-pihetsepo avec des serviteurs de Dieu. tamin'ny mpanompon'Andriamanitra.
Aujourd'hui, le Seigneur, il veut nous ouvrir nos yeux fa ankehitriny ny tompo any dia tia hanokatra ny masontsika pour que nous puissions voir et comprendre, mba ahafahantsika mahita sy matakatra, pour que nous puissions apprécier mba ahafahantsika ce qui est saint, mankaty an'izay masina, ce qui est juste, izay mahitsy, ce qui est vrai, izay marina, ce qui vient de lui, izay avy aminy, et que nous ne nous laissions pas tromper ary tsy mamela ny tenantsika ho voafitaka par les séducteurs amin'ireo fanahy mamitaka qui falsifient, qui diluent la parole de Dieu. izay manafangaro na manatsatso any tenin'Andriamanitra. Le chemin, certes, est difficile, Ary tena marina hoe mafy le lalana, mais le Seigneur nous a promis d'être avec nous tous les jours, fa ny tompo any dia nampanantenantsika hoe hiaraka amintsika isan'andro jusqu'à la fin du monde. mandra-patoka ny fataperan'izao Gardons fotoana cette izao. foi Ataontsika hiazona ny finoana et l'espérance en Jésus-Christ. sy ny fanantenana ao amin'i Jesosy Kristy. Merci Jésus. Soatra Jesosy, Merci Seigneur. soatra Tompo. Alléluia. Alléluia. Tsy hitanao antsika anankiray hoe nasarotra aza. Now
aminao izahay tena miankina aminao izay Jesosy zavatra fantatray tompo dia ianao no nitondranay ao anatin'izao filazantsara izao ianao no nifidy anay ianao no niantso anay atsika sendrasendra tompo fa efa niplanifienao ary efa rafetinao zany rehetrarehetra izany ianao Andriamanitra ny Andriamanitra zay fantatray fa hiazona anay ampahery anay anohana anay malgré ny zavatra maso samihafa zay misy amin'izao vaninandro fagany zao tazony no lao Andriamanitra ray terizy no lao Andriamanitra ray tena iorona tena mbola iorona mafimafy kokoa hatrany ao aminao tsy amin'ny herinay araky ny teninao fa amin'ny herin'ny fanahinao toano Jesosy ianao nao ka hiasa Andriamanitra na eo amin'ny lehibe na eo amin'ny tanora na eo amin'ny ankizy zany Andriamanitra matokony amin'ny fiasanao izahay matoky fa Andriamanitra ray zay marina ny amin'ny teninao ianao matoky fa ianao le Andriamanitra ray zay mandefa ny teninao aminay ary mametraka fanamby hatrany eo aminay tompo ny fahasoavanao tena anohana ary asa feno aminay tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy makasitraka feno anao zay Jesosy tena misaotra anao zay tompo satria fantatray Andriamanitra fa ninina ny zavatra mety andalo izy tafiotra andalo betabe ny zavatra mety andalo Andriamanitra fa rehefa miorona mafy ao aminao izahay tsy nisy ampenjeranay zany Jesosy dia tompo tena tazono ny tananay Andriamanitra ray tena miazona anao le Andriamanitra lay tompo le Andriamanitra ray zay mahefa ary mahatateraka ny zavatra rehetra makasitraka Jesosy saotra fanay masonao alleluia voninahitra rehetra dia aoka ao anao rery andry alleluia otsika iomana latabatra amin'ny tompo amin'ny tsy maraina tya miarasy tokoa ny zavatra rehetrarehetra fa matoky isika nefa fa Jesosy dia fanampanantena fa momba atsika izy ary efa nialo lalana atsika izy raha lasy anabavy ary nanao ohatra ao atsika fa nandatsaka ny rano izy ary tena hoe nikapohana izy ny vaky fakiny izy araka ny ambarany tenin'Andriamanitra niahitra ny fahafatesana izy mba ahafahantsika tena andray ohatra izany lalana izany mety tsy moro zany lalana zany fa androany mbola misy fahasoavana tena mbola sokafan'Andriamanitra ho asy ianao ahafahantsika tena mbola mahatsiaro indray hoe Jesosy mbola mitondra ana anatin'izao lalana izao indray ianao Andriamanitra ray ary matoky anefa fa ao anatin'izao fraitsika latabatra amin'ny tompo izao dia hitany fanahintsika Andriamanitra anomery atsika Andriamanitra anohana atsika Andriamanitra malona ny fakapanahy malona ny zavatra maro samihafa misy eto amin'izao tontolo izao dia matokytsika nefa fa rehefa tafaray aminy isika izy le Andriamanitra ny anome atsika ny hery rehetrarehetra izy Andriamanitra ny anomery atsika fa atsika mandany amintsika mamonony amintsika androany lasy anabavy tena ndao tena iray latabatra aminy raha mbola omen'Andriamanitra fahasoavantsika mbola misokatra ao atsika zany latabatry ny tompo izany so amin'ny fahazarana nefa izany androany fa matoky fa Andriamanitra hita manokana ny fanahintsika tsiraray avy Andriamanitra anomery atsika tsiraray avy Andriamanitra anohana atsika tsiraray avy Andriamanitra tena mbola ampatsiahantsika zany lalana andehanan'i Jesosy izany afahako tena mandika hoe tompo tena tehirizo amin'izany lalana zany a Jesosy satria tena teo tonga hatramin'ny farany dia amin'ilay tanjona zay fanomenao Andriamanitra ray dia le fiainana mandraka izay zany betaka ny zavatra mety ho renoncentsika betaka ny zavatra mety ho lavitsika fa matoky raha lasy anabavy androany fa matoa Andriamanitra manome an'izao fotoana izao dia ataoko hoe tena masina izao fotoana izao zay resantsika latabatra aminy dia ndao tena hinana ny mofo androany nisotro ny kapoka androany tsy amin'ny mety fahazarana fotsiny ihany fa tompo mihinana ny mofo androany ary misotro ny kapoka androany ary matsiaro an'izany lalana andehananao zany Jesosy dia tena anana faharetana tokoa anatin'izany lalana zany alleluia loatsika androso amin'izao fotoana izao dia andray ny mofo sy ny kapoka alleluia
afaka mandrositsika amin'izao fotoana izao. Você bajau na majakiza namafi fitapana kiacha mikyu nyana saisisana naku Tanatsika ny mofo sy ny kapoaka ary Andriamanitra mahita ny fontsika tsirairay avy androany. Araka ny tenin'Andriamanitra hoe raha iray latabatra amintsika amin'ity fotoana androany ity toa avy azontsika antoka tanteraka fa tena hoe milamina isika, madio ny anatintsika any ary mahitsy ao anatrehan'Andriamanitra isika mba ahafahantsika tena migoka ilay fitahiana izay efa nomanin'Andriamanitra amin'ny alalan'izao fotoantsika latabatra aminy izao, satria tena te hitany fanahintsika Andriamanitra galasinabavy, tena tia neo hery ny fahasoavany amintsika Andriamanitra amin'ny alalan'izao fotoana izao. Araka ny teniko teo hoe tsy fomba ilay izy na fahazarana na tsy hoe tsy maintsy manao an'izao isika fiangonana, fa ny zavatra fantatro fotsiny androany dia do tena anana fo mahitsy ao anatrehan'Andriamanitra isika, efa tsapantsika hoe tena milamina eo anatrehan'ny Tompo, tsy noho ny olona na mety hoe tsy hitan'ny olona nandray fa ny zava-dehibe raha lasanabavy dia izaho sy ny Tompo no manoloana an'izao fotoana izao. Ka androany ka any anatinao any tsapanao indao inana ny mofo isika ilay tandindo ilay tenan'ny Kristy izay nivaky fakiny, tandindo ny anatanantsika amin'ity fotoana androany ity, fa ahafahantsika tena tsakotsako an'izany dia misaintsaina anatsika any dia lalana andehanan'i Jesosy ary ny fanahy izay apetraka Andriamanitra eo anoloko sy eo anoloanao indray, satria hiatrika zavatra maro indray tsika ny fakapanahy ny zavatra maro samihafa fa matoky anefa izy Andriamanitra ray izay efa nanisy lalana, tena hoe nanao lalana izy ary andehanantsika amin'izany lalana zany, izy aneno anomentsika zany fahasoavana zany. Do tena hinana mofontsika androany ralasianabavy dia tena isaintsaina isaotra ny Tompo ny amin'izany fahasoavana lehibe zany. Sotra ny Tompony amin'ny rano izay nalatsany, azany raha zany dia mbola miteny amin'izao fotoana izao ralasianabavy. Araka tenin'Andriamanitra hoe hatramin'ny goto farany tao anatin'i Jesosy ny raha tao anatiny no latsaka, izany no fanadiovana asy ianao ary tandindona izao kapoaka izao izay ny raha izay nalatsaka Jesosy any. Ka hisotro an'izany tsika androany, tsy hisotro fotsiny hoe hisotro an'ity androany, fa ndao tena Tompo tena aoka zany raha zany tena mbola hiteny ary mbola hanadio hiasa feno aty anatiko aty, dia samy misotro ny kapoaka isika amin'izao fotoana izao.
gardais, je te livre, règne sur mon cœur. Alléluia. Tompo anao ny fiainanay a tena mankasitraka ny amin'ity fotoanandroany ity a misaotra ny amin'ny fahasoavana mbola omenao satria tena zany tokoa tompo hoe fahasoavana avy aminao matoa tonga teto izahay afaka nandreny teninao afaka nanompo anao teto amin'ity toerana ity tompo enao Andriamanitra le Andriamanitra ray izay hitondra anay teto ary ny fanahinao no mitarika anay teto androany dia ampahirezo ny tsiraray avy Andriamanitra toano ny tsiraray avy Andriamanitra miohery ny tsiraray avy Andriamanitra hiatrika herinandro vaovao indray matoky ny amin'ny fahasoavana avy aminao matoky fa ianao Andriamanitra le Andriamanitra ray izay tena hoe momba ary mitantana anay fa tsy irery tokoa izay Andriamanitra fa ianao no miaraka aminay ianao no tena hoe miahanay manokana isan'andro Andriamanitra tena atsiaro anao tompo Andriamanitra ray anana fifandraisana aminao tsy amin'ny herinay fa amin'ny hery ny fanahinao Andriamanitra no atanterahanao anjany dia miasa manokana Jesosy Alleluia amen tsika tiaka mafo any tompo dia miasa toerantsika dia